Mahakasika ny resaka tokagasy indray lany tamin'ny 5 jona tao anatiny asamboamiran'ireo loholona miisa 110 ny tolo-dalàna mikasika ny famelana malalaka ny fivarotana sy fanjifana ny tokagasy ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono ny namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny resaka tokagasy no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto malagasy miisa 50 sy kongolais iray no tratehaka ny polisy ny alatsinainy maraina teo tany Hajangoa commune Debeni any Mayotte any mpifindra-monina antsokosoko izy ireo nandeha botry ny aingana avy tany Madagasikara hampidina farak'izay haingana amin'ny fiaramanidina ireo malagasy ireo hoy ny fanjakana frantsay ilay kongolais kosa miandry ny dingana lavalava vo afaka miverina any amin'ny tany midika izany fa tena efa maro ireo malagasy izay miondrana antsokosoko miala tany razana mandeha any ankafa amin'izao fotoana izao tsy voazao anefa ny tranga io fa efa hatramin'ny ela dia nahitana an'izay tranga fiondrana antsokosoko indrindra fa ny makany amin'izay nosy Mayotte izay ka mipetraka ihany ny fantaniana amin'ilay hoe fahantrana ve fijaliana ve sa tsy fanananasa no mahatonga anireo tanora malagasy marobe izay miondrana antsokosoko miala ny Madagasikara amin'izao fotoana izao zay mahakasika ny resaka mandeha tsiroa amin'ilay hoe raharaha ministra avy any amin'ny faritany Mahajanga izay manoloana ilay resaka fanangonan-tsonia nataon'olom-boafidy tao Mahajanga sy Betsiboka izay mba hanesorana ministra roa namoaka ny heviny mahakasika izany ny depute Irmara avy any Mahajanga any raha antanirina lalao na depute Nina tamin'ny ity herinandro ity teny Mahamasina teny tsy resy akory ny olona mangina ary samy manana ny eritreretiny avy tsy izay miteny any anaty Facebook akory no marina hoy ity olom-boafidy tao Mahajanga voalohany ity no marihiny ity sombam-bahoaka ity fa tsy misy ny ady an-trano eo amin'ireo samy olom-boafidy any an-toerana any fa ny hevitra no tsy mitovy no tsindriny ihany koa fa tsy feon'olona roa no atao hoe feon'ny sombam-bahoaka fa maro ireo olom-boafidy any an-toerana any araky ny fanadihadiana natao dia depute roa izay mahaleo tena mikasa hanala ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Mustafa Abdillah sy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa profesora Lula Shamina mazava araky izany izay voalaza ny sombam-bahoaka Nina izay fa tsy zay rehetra miteny ao anaty Facebook akory no mahazo ny marina ho izatrany fa izay mangina moa volamena araky ny fitenitsika izay ka maro ireo zay tsy mamaly an'izay fiantsina ady tsiro izay fa aleon'izy ireo no mangina député Soflira Prinsia eo anilany vahoaka hatrany tamin'ny andro ny 5 jona maraina iny no nigadona tao Analalava distrika na voafidy azy sy ramatoa Soflira Prinsia izay vipanina Mahajanga tahaka ny mahazatra azy nijery ireo olana mianjady amin'ny vahoaka ifotony mba ahafahana mamaha izany haingana ny tenany notolorana fitaovana manaraka ny fenitra amin'ny olona trapahasembanana ity ramatoa iray ity ary nampanantena ny hanome milina fanjairana sy fampiofanana ho an'ireo fikambanana trapahasembanana ao Analalava ahafahan'izy ireo mamelony tena sy mahaleo tena tsy ho vesatry ny fianakaviana sy ny fiarahamonina fa hijanona ho vaholana sy fampandrosoana hatrany araky ny nambarany ramatoa Soflira Prinsia ankoatr'izay nitsinjo ireo ankizy mpianatra izy ary nametraka paikady ahafahana manampy ireo ankizy mba ho tafita sy mba ho reherehany distrikany Analalava hijanona andro maromaro ao Analalava izy hitondra vaholana amin'ny fahasahiranany vahoaka eny fotony ihany koa
no tena antondiany manoloana an'izao diany any Analalava izao. Ministry ny serasera indray mipaka any amin'ny rotokona ndraikitra ambony isan-tsokajiny ny fiantraikany fanelezana vaovao tsy maram-potitra ao anaty Facebook ao. Manaporofo izany ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohan'ny ACC sy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izay samby nanameloka anireo tranga fanapariahana vaovao diso. Mbola niresaka momba izany ihany koa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina nandritra ny fanolorana fitaovan-tserasera niarahana tamin'ny mpiarambobonantoka tamin'iny andro ny omaly 9 Jona iny. Ny tambazotra-tserasera dia tokony ampiasaina amin'ny tsara fa tsy tokony atao fitaovana hanelezana vaovao diso sy tsy maram-potitra. Manintana ny olom-pirenena rehetra ho tompon'andraikitra sy hahay hampiasa ny tambazotra ho hiatrany ny ministra Mara Voulamiranty. Tsy hivina fa nahazo fampitaovana maro ity ministra ity. Fitaovan-tserasera vaovao ahitana kamera miisa 10 sy écran 12 pouces miisa 7, imprimante miisa 12 miampy desktop all-in-one sy tablette de régie vidéo. Ireto fampitaovana ireto dia hentina hahamatianina ny sehatry ny serasera ao Madagasikara ao araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha toka gasy. Efa ela moa ny malagasy rehetra no niandry an'izay fahazoan-dalana ny eo amin'ny famelana malalaka ny fivarotana sy fisotroana ary ny famokarana toka gasy izay, satria mantsy ny toka gasy dia isan'ny toka anankiray izay tena manana anjara toerana sy lanja lehibe eo amin'ny kolotsaina sy fomba amam-panaon'ny malagasy, satria isaky ny misy zavatra tao na jory izany na famadihana izany ary ihany koa ny lanonana nentim-paharazana ireny dia ny toka gasy no tena toka ampiasaina amin'ireny fotoana ireny satria io ny antsika ary io no toka izay efa fisotro ny ireo razantsika tany aloha tany. Fa ny mampalahelo ny be sy ny maro anefany indrindra fa ireo tantsaha izay misehatra amin'ny famokarana an'izay toka gasy izay efa ela izy ireo no nijaly ary miafina lalandava amin'izay fivarotana sy famokarana toka gasy izay satria dia voararany lalàna ny mivarotra sy mamokatra an'izay toka gasy izay. Nefa io toka gasy io dia toka tena antsika malagasy io ary vokatra zato sanjato vita malagasy io toka gasy io. Ka niady mafy tao anatin'izany ireo sombamboaka izay nifandimby teo aloha ny amin'ny mba hamelana malalaka ny fivarotana sy famokarana an'izay toka gasy izay. Efa nandeha moa ny resaka etseroa ny amin'ny fangatahana isan-karazany manoloana an'izay resaka toka gasy izay. Fa tamin'ny andro ny 5 Jona kosa dia lany tao anatin'ny asamboameran'ireo loholona misy 20 izay tonga ny vory ny tolo-dalàna mikasika ny famelana malalaka ny fivarotana sy fanjifana ny toka gasy amin'izao ankehitriny izao. Ka vaovao tsara ho an'ireo tantsaha izay mpamokatra ny toka gasy izany rehetra izany satria efa ela ny andrasan'izy ireo an'izay famelana malalaka ny resaka toka gasy izay, ka izao no diventina izao amin'izay ny rano nantsakaina. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.